La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Fitorina minitra teo aloha misy 10 no voarainy teo anivon'ny haute cour de justice tamin'ny taona 2024 lasa teo. Nalefa n'ity rafim-pitsarana ity eny anivon'ny anteny merapirenena izany amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ireo solombavamboaka no ahafahana manenjika ireo ministra ireo raha ny fanazavan'ny bahilalàna. Amafisina ny fanaramaso ny vola miasa sy mihodina amin'ireo orinasa vaventy miasa eto Madagasikara. Ahafahana manamafy ny mangarahara, entina manatsara ihany koa ny fampidiran-ketra eto amintsika. Manomboka androany atrikasa fanamafisana traikefa mahakasika ny fangatana ny information fiscale. Vahoaka maro ao amin'ny distrika Mahajanga faharoa ny Trabona amin'izao fotoana izao, vokatry ny rotsakorana sy ny ranobe. Tapaka tanteraka ny lalam-pirenena faha-efatra izay mampitohy Antananarivo sy Mahajanga. Ny anga io ariva io manoloana zany ireo teknisiana sy ireo fitaovana entina anamboarana ny lalana. Antsahatra ny didim-pitondrana sy 24,700 izay navoaka ministera tompon'andraikitra amin'ny fametrahana rafitra vaovao eo amin'ny Artec tao aoriana ny fitoriana izay napetraky ny vondrony manam-pahaizana teo anivon'ny filan-kevi-panjakana. Maresaka iresa-pirenena tafakatra 7 no maty ary mihoatra ny 700 no mitondra ny coronavirus any Chine. Mbola tsy ahita mpanafana izany hatreto. Ny aditin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka minasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao fitoriana ministra teo aloha miisa 12 no voarainy teo anivon'ny haute cour de justice ny taona 2024. Nalefa teny anivon'ny anteny merapirenena amin'izao fotoana izao izany. Miankina amin'ny solombavambahoaka no ahafahana manenjika ireo ministra ireo raha ny fanazavan'ny bahilalàna. Henri Florio. Nandritra ny taona 2012 lasa teo iny. Antony tantaratasy miisa 2012 no niditra teo anatrehan'ny HCJ na ny haute cour de justice. Ny 12 amin'ireo no efa vita fanadihadiana ary voalaza fa azo raisina raha ny fanazavana avy amin'ny tony mpambanao lalàna eo anivon'ity fitsarana tapony ity. Fitsarana goavana eto amin'ny firenena ny HCJ ary ny lalàna 424 tsipika aotra 370 no mitondra azy. Izy izay any fitsarana afaka amitsara ireo olona ambony eto amin'ny firenena. Omaly, ankilany no nanatanteraka fianianana ireo mpikambana misa 4 mandrafitra ny fitsarana avo na ny HCJ. Efa lasa eny anivon'ny anteny merapirenena izany mba ahafahan'izy ireo manapa-kevitra ho enjehana na tsy ilay mpitondra ambony voalaza fa nanao eloka mifandraika amin'ny asan'ny andraketany tamin'ny fotoanany tantanany. Miankina betsaka amin'ireo solombavambahoaka eny anivon'ny anteny merapirenena araka izany ny tohin-draharaha raha ny nambaran'ny filohan'ny SSM androany. Dossier rehetrarehetra izay hitandry zareo fa mahafeno ny fehipetra dia alefany amin'ny assemblée mba hanaovandry zareo fanenjehana na mise en accusation. Dia amin'izay misy quorum tsy maintsy tratrarina izy eto la majorité de 3/4 no zany iankinany raharam-pirenena amin'ny fanenjehana ny olom-pitondra ny haute cour de justice. Fa eto zany tsy tokony ho blocage amin'ny fanenjehana ny olom-panjakana ny any amin'ny assemblée amin'ny mise en accusation. Iankinan'ny am-pirenena betsaka zany le mise en accusation izay ataon'ny assemblée nationale ho fanenjehana sy hanafoanana ny tsy maty manoty eto amin'ny firenena. Tsy mbola azo lazaina ankilany ny anaran'ireo ministra ireo fa mbola mijanona ho tsy ambaratelo ao anatin'ny famotorana raha toa ka mbola mizaka ny zo heverina ho mbola tsy meloka izy ireo. Miandry ny anteny merapirenena, indrindra fa ireo solombavambahoaka araka izany ny toedra raha-pirenena, ny amin'ny tsy isian'ny tsy maty manota intsony araka ny fanambo napetraky ny filoham-pirenena. Andrasana araka izany ny hiverenan'ireo antota-taratasy 12 ireo avy amin'ny anteny merapirenena va ho afaka miroso amin'ny famotorana. Ny fivorian'ny anteny merapirenena ny volana Mey izao araka izany no itohizan'ireo raharaha ireo.
Anaovana famotorana lalina eny anivon'ny polisy ekonomika ny tale jeneraly orinasa kromita malagasy teo aloha Rakotoariso Arsène noho ny alatra sy osika teo anivon'ity orinasa ity. Tinarana tsy mandresy. Isan'ny niteraka savorovory teto amin'ny firenena ny raranisy teo anivon'ny orinasa kromita malagasy nisy ny fitokonana nataon'ireo mpiasa nandritry ny volana maro sy ny olana tsikatra teo amin'ny fidiram-bola tao amin'ny kitapom-bola-panjakana. Ny tsikafina ankehitriny ny osika sy ny alatra natao teo anivon'ity orinasa ity. Araka ny fanadihadiana no totosain'ny Delta Audit sy ny PWC ny taona 2024 sy 2025, kraoma 4.3 taona no nangalarina. Nisy ihany koa ny fanondranana kraoma antsokosoko. Mangony fotsiny ny famarotana entana tsy ara-dalàna sy ny osika maro samihafa. Tsikatra ihany koa ny fisian'ny tsy fahaiza-mitantana sy ny firaisana tsikombakomba tamin'ny mpitondra teo aloha. Vokany, mibabitrosa iraika amin'ny 100 miliara ariary ny fanjakana malagasy. Raha loharanom-baovao azy, olona 3 no voatonotona amin'ity raharaha ity. Ny tale jeneraly ny kromita malagasy teo aloha, Rakotoariso Arsène, ny vadin'ny filoha teo aloha, Voanga Rajaonary Mampianina ary Henri Rabarinjaka. Miatrika fanadihadiana lalina eo anivon'ny polisy ekonomika, ny tale jeneraly teo alohan'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao. Miezaka kosa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa kromita malagasy amerina amin'ny laoniny ity orinasa ity. Andrasan'ny mpanara-baovao ankehitriny mety ho fisian'ny fiovana eo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement ny fanatanterahany ireo ny fifanarahan'ny asa izay natao tamin'ny filoha no jerena amin'izany. Henri Florent. Isan'ny vaovao mafana andrasan'ny mpanara-baovao maro manerana nosy amin'izao fotoana izao ny fiovana izay mety hisy eo anivon'ny mpikambana eny anivon'ny gouvernement. Isan'ny nahasamihafa na nendrena ireo minisitra ireo tato anatin'ity fitondrana ity ny fisian'ny fifanarahana asa na ny contre-programme ny fanaovana ireo minisitra ireo tamin'ny filoha am-pirenena. Miankina betsaka amin'ny fanatanterahana ireo fifanarahana asa ireo araka izany ny mety hijanonana ireo minisitra ireo amin'ny toerana. Raha ohatra izy izay fanovana zay dia eritreretina hoe miankina betsaka amin'ny nanatanterahana ireo minisitra tsirairay ny fifanarahana natao tamin'ny filoham-pirenena no mety hibaiko n'izay fanovana gouvernement zay ao anatin'izay fanaovana tombanesaka ny asa vitan'ny minisitra tsirairay zay zany dia mieritreritra ny rehetra na dia tsy nisy ary ny hoe mangarahara tamin'ny fampahafantarana n'ireo fifanarahana natao minisitra tsirairay tamin'ny filoham-pirenena zay dia manantena kosa ny rehetra fa mibaiko ny fanatanterahana izay tombana izay io fifanarahana io. Miary ny fanapahan-kevitry ny filoha sy ny pré-ministra araka izany ny amin'ny mety isian'ny fiovana ao anatin'ny gouvernement ary gouvernement mifameno amin'ny fanatanterahana ny asany tokony joro raha ny fanehoan-kevitry ny mpahelalàna nanaovana fanadihadiana. Fa raha ohatra tena tiana omby ny gouvernement anankiray dia tokony afaka mampifangaro izay maha-teknisianina azy sy maha-mpanao politika azy zay ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny gouvernement rehefa mifangaro ny fahaiza manao eo amin'ny lafin'ny fitantanana, eo amin'ny lafin'ny politika sy eo amin'ny lafin'ny maha-teknisianina dia mahomby kokoa ny gouvernement anankiray. Dia ireo teknisianina izay ao anatin'ny antoko politika miaradia sy miaraka amin'ny fitondrana, ireo olona zay tena niasa nanao zay ampahomby ny fahatongavana eo amin'ny toerana anankiray no mandrafitra avy hatrany ny gouvernement. Eo am-piandrasana ny fivoahan'ny anaran'ireo minisitra andrafitra ny gouvernement araka izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Entina hisoroana ny mety ho fahatongavan'ny coronavirus no mafisina avokoa ny fiarovana ny sistany araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ity androany ity. Hatreto tsy mbola nahitana tranga teto Madagasikara saingy ilaina ny fandraisana fipetrameloha. Ity tsy mikaretina ity izay azo avy amin'ny biby velona ny botra tany Chine ary efa misy matin'izany any an-toerana amin'izao fotoana izao. Marihana fa misy ny sidina mivatana indray isan-kerinandro Madagasikara Chine. Teboka maro kosa ny fisehony izay aretina izay fanampanazavana. Trangana aretina zany dia ohatran'ny fisehon'ny gris
mety misy zany hafanana fanaviana mety mikohoka le olona mety mihevina lizy zany zao tsara amin'y efa tsy mitovy amin'ny bolako izy ity ka hoe tena mahafaty fa mahavirus vaovao azy zay mety coronavirus dia mety le olona iantefany mety tsy manana an'le fiarovana aminy ka mety paritaka lizy zay ny tena tahotra lehibe indrindra etsika ataon'ny ministera zany fiarovana amin'ireo olona mety hitondra le tsimokretina eto amintsika eto Madagasikara misy ny fijerenana ny hafanana ka zay olona misy hafanana dia mandalo sivana manokana mba efa misy définition de cas ny teny frantsay amin'le izy ahitana hoe mety olona mitondra lizy karaha sanatry misy zay dia efa misy lalana manokana andraisana tanan'ireny olona ireny. Lafo vaovao hafa kosa indray amafisina ny fanaraha-maso ny vola miasa sy mihodina amin'ireo orinasa vaventy miasa eto Madagasikara hanatsarana ny fandraharana sy entina manatsara ny fampidiran-ketra eto amintsika. Anomboka androany araka izany atrikasa fanamafisana traikefa makasika ny fangatana ny information fiscale. Fanantena. Maro amin'ireo orinasa vaventy na ireo entreprise multinationale miasa eto Madagasikara no tsy manambara zato isan-jato amin'ny isam-pandraisana ny hetra ny vola mihodina eo anivon'ny orinasa. Isan'ny miteraka tsy fampiny fampidiran-ketra io raha ny fanazavana. Entina hanatsarana ity sehatra ity sy hanamafisana ny fangaran'ny fampidiran-ketra, afaka misitraka ireo antonta-baovao avy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Forum mondial Madagasikara ankehitriny. Amin'izao fotoan'izao ny eto amintsika système déclaratif. Système déclaratif izy dia nanjaran'ny orinasa no manao filazalazana raketra araka ny fatany azy. Ka raha hitantsika fa tsy mifanaraka amin'ny vola zay miodikodina amin'ny orinasa sy nalefa avy any ivelany sy avy any ivelany makaty ny zay déclaration nataony zay filazalazana raketra nataon'izay dia manana telo taona antsika pouvoiran'ny administration fiscale afahany manitra ny filazalazana raketra nataony orinasa anankiray na ny mpandohetra anankiray. Faharoa ny olana mipetraka eran-tany ary antsika tany andalam-pandrosoana dia tsy milaza ny tena marina ireo orinasa multinationale zay miasa amin'ny tany andalam-pandrosoana rehetrarehetra. Ka raha antsika zany manana an'izay information zay fa tena zao tokoa no tena volany hitrany, zao tokoa no tena volany hodikodina atao amin'ny orinasa dia afahantsika manitra an'izay ary afahantsika ihany koa mampitsa ny vola fanampiny araketra. Nisy nanomboka androany ny atrikasa fanamafisana traikefa mikasika ny fangatana ny antonta-baovao ity. Tombony maro no azon'ny Madagasikara amin'ny alalany. Raha toka firenena roa, i Frantsa sy Maurice no manana convention fiscale na fifanarana momba ny hetra amintsika, afaka misitraka ireo antonta-baovao avy amin'ireo firenena 50 anatin'ny forum isika ankehitriny. Tombony zany amintsika dia nazahoantsika information hoe inona marina ny tena vola miodikodina amin'ireo orinasa ireo afahantsika manatsara ny fampidiran-ketra anatiny. Ny tombotsoa faharoa dia Madagasikara amin'izay fotoan'izay dia mandala an'izany antsoina hoe transparence fiscale et financière zay. Tena zava-dehibe tokoa io satria afahantsika na ny idiran'ireo mpandraharaha vahiny eto amintsika. Andrasana araka izany ny fiatraikany izany mivantana amin'ny fampidiran-ketra eto amin'ny firenena. Ho an'ny Uganda ohatra, nafahany nahazo hetra 520 tapitrisa dolara na mahery ny 2.9 miliara ariary ny fahazony antonta-baovao tao anatin'ny taona vitsivitsy. I Tunisia nisitraka hetra 2 tapitrisa dolara na mahery ny 7 miliara ariary ihany koa tamin'ny alalan'ny nahazony antonta-baovao iray. Isy amin'ny taona 2024 ny tombana momba ny fangarana ho atao amin'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny forum mondial. Tanjona raha ny fanazavana ny mba azon'ny Madagasikara laharana ambony amin'izany tsy idirana anatin'ny lisitra mainty.
Zava-dehibe amin'ny fanatratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo an'ny malagasy ny fanitarana ny toeram-pambolena any Bamangoky. Hoy ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Tombontsoa maro no azon'ny vahoaka malagasy ao anatin'izany ary tsy omena ny vahiny velively ny tany. Henri Flory. Ho fanatratrarana ny velorano ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny amin'ny hoe tsy maintsy mahaleo tena ara-tsakafo i Madagasikara. Miroso amin'ny fanatanterana izany ireo ministera maro samihafa izay mifamatotra amin'izany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tetikasa fanitarana ny toeram-pambolena any amin'ny Bamangoky izay mahery ny iray hetsy hektara. Ny fanajariana ankilany no iandreketan'ny mpiara-mambonatoko fa misy ihany koa ny fepetra mahakasika ny fampiasana ny tany ary tafiditra ao anatin'izany ny fitsinjovana ireo taranaka naoriana amin'ity fanitarana ity. Ny fanajariana no iandreketan'ny mpiara-mambonatoko amin'ny fanjakana fa ny fampiasana ny tany kosa zany avy eo dia isy fepetra izay apetraka ao anatin'ilay ataontsika hoe lalatsain'ilay hoe zone économie zone d'émergence agricole dia iatsona ny mpandraraha eto toerana, iatsona ny tanora izay manana tetikasa, iatsona ny mponina toerana izay mitoana ny fanjakana hanao ny ampiasan'izany tany zany. Tsy voatery rehefa manajary lay mpiara-mambonatoko dia izy daholo fa misy variante zany hoe samy hafa daholo zany le paikady ho an'ireo faritra rehetrarehetra ireo ka izay ihany koa zany tiako resahana hoe tafiditra tanteraka ao anatin'ilay programan'asa izay apetraky ny fotoana fanjakana zany mahakasika an'io fanajariana any amin'ny lemaky ny Bamangoky na Mangoky io zany. Teboka maromaro no mifamatotra ao anatin'ny fifanarahana. Raha ny nambarany ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arny Jona nandritra ny tafa ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety androany. Dia ny fanarahana zany dia hoe raha tonga ny fotoana ka efa tafiditra anatin'ny ataontsika hoe phase de croisière ry projet io ka mavita mamokatra ho anareo malagasy zahay ho sisy ireo mpandarahana ireo ny 5.3 tonnes dia ny zavatra mba angatahana aminareo kosany dia tokony ahenanareo na atsahatra reo fanafarana vary dia le 5.3 tonnes izay vokarinay avy amin'ny alalan'ity tetikasa ity dia nareo fanjakana miantoka ny fividianana azy mba tsy mivoaka ny vola vahininareo. Zava-dehibe aminay dia le tombontsoa ho an'ny be sy ny maro. Ilay famokarana lova injafy ary ny tany malagasy tsy amidy. Zay zany tena tiana tsindrina zay tsisy hoe mena ny vahiny ny tanyntsika. Ny filoham-pirenena dia isan'ny zavatra mahasarotiny azy ny resaka fanana-tany tompoko. Isan'ireo renirano faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara ny reniranon'ny Mangoky izay azo trandrahana ho fampiroboroboana ny lafo ny famokarana. Raha ny fanazavana trany tsy hisy voakitika ireo fanan'olona amin'ity fanitarana ity ary miroso amin'ny fampiresana amin'ireo mpona any toerana ny ministera amin'izao fotoana izao mitohy ihany koa ny fampifantarana izay ataony ministera. Tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahefatra izay mampitohana Antananarivo sy Mahajanga. Ny ainga io hariva io manoloana izany ireo teknisiana sy ireo fitaovana entina anamboarana ny lalana. Henri Flory. Olona miisa 529 avy amin'ny tokantrano miisa 520 amin'ireo fokotany miisa 7 amin'ireo 120 ao anatin'ny kominina ambanivohitra Mahajanga usine any amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa no traboana tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha toka ny 70 isanjaton'ireo fambolena any an-toerana no simba tanteraka araky ny tatitra voaran'ny lehibe ny distriktan'ny Mahajanga faharoa tamin'ity androany ity. Azo lazaina hoe fa eny ankely karaha izay ny tenenana azy ny rano miditra ao an-tanàna ao anatin'ny tokantranony vahoaka zany ao anatin'ny fokotany 7 amin'ireo fokotany 120 ao anatin'ny commune Mahajamba ary dia sahirana ny mponina amin'ny fitaovana sy ny sakafo PPN ozy mazatra antsika produit de première nécessité amin'izao fotoana zao sy ny kojakoja rehetra ilaina ao anatin'izany zava-misy satria dia tena miditra ny tokantrano ao an-tanàna ny rano. Ny fanentanana moa dia efa natao hatry ny omaly ny amin'ny hoe tokony ialany mponina mba hamonjy ny fokotanina Ambotomanga izay faritra avo sady ahafahana niala atao anatin'izany rano zany. Miroso amin'ny fanalana ireo vahoaka izay tavela anaty tokantrano ny mpitondra fanjakana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana trany ankilany tsy nisy fiara azo mandeha manomboka androany eo anelanelany Ambondromamy sy Mahajanga ary Mahajanga sy Antananarivo vokatry ny fahatapahany ny lalana sy ny fiakaran'ny rano. Tokony tsy zany mpiandraika rehetra eto Mahajanga satria no andro ratsy zao. Manaraka izany misy lalana tapaka avy eo Ambondromamy
izy ka Majunga Moromamy misy anaky telo moa izy io zany dia nandray fipetraka zahay ato amin'ny sampana raha fitaterana fa tsy isy fiara aloha afaka mandeha Majunga Moromamy hatramin'izao jusqu'à hatramin'ny fanomezana toromaraka manaraka eo zany. Raha ny fanazavana voaray teboka telo amin'ny lalam-pirenena faefatra iny no ahitana olana goavana amin'izao fotoana izao. Ny toerana voalohany voandroany maraina io zany misy rano miakatra eo amin'ilay radio Tanambaondrano lava miakatra mihoatra ny tokony ho izy zany io. Ny faharoa eo amin'ilay toerana maly eo amin'ilay Pasika be io zany na dia efa nesorina raha ny fasika rehetrarehetra tao maly dia misy fasika voafoandray mbola voararaka ao anatin'ilay arabe eo zany satria ny orana mbola nitoy nijotsoana tamin'ny alina. Ny fahatelo izay tena olana lehibe indrindra dia any akaiky ny croisement na Jiji alohan'ny atongavana n'Amboromamy. Entina amahana izay olana izay, ny anga io ariva io ny ancien sy ny technician anao ny fanamboarana sy ny fampitohizana ny lalana araky ny nambarany teo anivony ny MHTP. Hisy raha ny fanazavany ny conteneur asolo ireo dalo simba ary ho mafisina avy eo. Ezahanao ho tafaverina hatramin'ny zoma izao ny fifamovizana araka izany raha ny fanampim-panazavana trany. Mandeha ny asa fanamboaran-dalana izay mampitohana Ambilobe Voemara na eo aza ny feo ela milaza ny fanohitra amin'izany hoy ny solombavamboaka voafidy tao Antsiranana. Ny déviation izay tsy maintsy lalovany ireo fiara no miteraka olana amin'izao fotoana izao ka eto Andretsilavo. Mandeha trano ny feo fa mitsahatra ny asa fanamboaran-dalana mampitohy an'Ambilobe sy Voemara. Ao ihany koa ireo milaza fa tsy hita soritra izay efa natao hatramin'ny nanomboan'ny tetikasa. Nandiso izany ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Antsiranana ary nilaza fa miroso ny asa fanamboaran-dalana. Ny déviation hoy izy no miteraka olana amin'izao fotoana. Zao ny ataony nono za nandalo tao satria en tant que premier responsable navaratry ny nosy aleo tsy mihaino le zavatra resahan'olona fa mba mijery hoe sur place, sur terrain, ahoana tsara ny fandehany eo. Fa les déviations io zany ny tena mamono ny olona ao zany hoe manao accident izy malamatra le lalana satria le lalana amboariny tsy avelana andalovana pour l'instant satria raha ohatra andalovana le izy dia ho simba indray nefa zareo mbola manao ka oka zany atsika mba hotony no sady mba hicomprendre koa ny zavatra atao ao satria mahasoa atsika ane le izy. Isan'ny mampitaraina ny mpandeha sy ireo mpamely ihany koa ny lalana mampitohy Anambanja sy Ambilobe sy Diego. Tapaka ny lalana amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny rano ka anaovana antsoavo isiny ny travaux d'urgence. Le pont tapaka le tamin'ny taondasana anaovana descente tany niaraka tamin'ny filoha sy premier ministre efa vita. Misy pont anankiroa izy ao dia efa vita iny ka misy koa zany le entre Ambilobe sy Diego moa izay sy le Ambanja sy Ambilobe zay efa nangatako le travaux d'urgence io zao ny anahirana atsika ka maheto manao antsoavy amin'ny nareo tompon'andraikitra voalohana lehibe ny gouvernement sy ministre ny travaux izay efa nanao nandeha sur place niaraka taminay koa nanao descente niaraka taminay fa mba tokony jerena aingana sao dia mba tokony nanaovana pont bélier ny ao Ambanja entre Ambanja sy Ambilobe io fa tena tapaka izy amintsika miteny zao satria niakatra zany ny rano. Efa nandray tanana ny ministera tompon'andraikitra manoloana ireo fatapahan'ny lalana ireo. Efa niainga ny masinina sy ireo teknisianina amahany olana ampitohy ao anatin'ny fotoana fohy ny fifamoivoizana atomboka amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Hiditra antanety ao amin'ny faritra melaka anio ilay andro ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Iena araka izany ny heriny ary tsy atahorana ny fivadihan'izany orivo-doza raha nambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. Fanadina. Vinavinaina hiditra ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ao amin'ny faritra melaka anio ilay andro ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Noho izany hiamafy ny fitsokan'ny rivotra amin'ireo morontsiraka raha ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Asika ny atao hoe andro ratsy atahorana hiforona hatramin'izay aloha an'ity androany ity izy no eritreretina hoe manantona ny morontsiraka faritra melaka dia eritreretina zany ny ivony any amin'ny tolakandro na amin'ny alina zany no midona aty an-tanety. Na izany atsy izay tsy dia matanjaka izy io 520 kilometatra isan'ora eo ny rivotra miaraka aminy izay tsy tena mahenika ny atao hoe ny ivony ray manontolo fa amina
aty amin'ny somary avaratra ilay andro ratsy no misy an'izay a dia ao anatin'izay a ny tena misongadina koa dia miamafy ny tsokon'ny talio amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara manamorona ny morotsiraka indrindrandrindra. Tsy misy ny fampitandremana mikasika ny filazana rivo-doza ary ena ny rotsakorana ao anatin'ny 3 andro manaraka raha ny fanazavana trany. Tsy misy aloha ny fampitandremana mikasika ny filazana mikasika ny rivo-doza satria tsy mahafeno ny kritera ny fandefasana filazana mikasika ny rivo-doza kory izay tafiotra ny resaka teo izay fa mahery ny rivotra miaraka aminy zany tokony mahery ny 3.5 km isan'ora izay vao misy ny alerte cyclonique. Toy ny ho an'ny androany zany ny tena ataoko hoe isan'ny mafimafy indrindra sisa manomboka rahampitso rehefa miditra anaty tany le ivon'ilay andro ratsy dia tsy maintsy hiena zany ny heriny dia hiena mifanaraka amin'izay ihany koa ny fabetsahana rotsakorana. Manomboka miandrandra andro misava zany ny any amin'ny faritra avaratra andrefana manomboka rahampitso maraina fa ny aty amin'ny faritra Analamanga, faritra ny Voatany sy ny tapany atsinan'ny Madagasikara any amin'ny Zoma zany tena hoe miandrandra toetrandro miverina amin'ny mahazatsika hoe maimaina. Na eo azy izany, misy hatrany ny fampitandremana amin'ny loko manga ho an'ireo faritra ina isian'ny fiakaran'ny rano sy ny fitsahan'ny tany vokatry ny rotsakorana raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Tonga fotoana dokavarotra isika aorian'izay ahitantsika sy andraisantsika vahiny. Eo koa no ahitantsika mahakasika ny fiotsahan'ny tany eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Rehefa avy eo ary. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors, qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Vovô, Telma Wiki Plus 4G, l'Assemblée intelligent 4G et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayaz Naomiala système iOS, Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, afaka connexion, Aaron batterie matanzak mahachacham témoin bezao, Zandret Sang, en vidant 79 000 RTTC Moons, Manatunengana Telma Shop. Andy, je sais que ce déménagement a été très dur, mais c'était censé être un nouveau départ pour nous. T'avais dit que t'essaierais de te faire de nouveaux copains. Buddy se connecte et contrôle tous vos produits Caslan et tous les appareils connectés de la maison. Nous vous présentons votre nouveau meilleur ami. Maman, il faut que je te dise un truc. Et j'ai vraiment besoin que tu me crois. Je pense que Chucky a fait quelque chose. Au secours! Au secours! Andy, si tu sais quoi que ce soit, vaut mieux que tu me le dises. Il y a un truc qui va pas chez Chucky. Buddy se connecte et contrôle tous vos produits Caslan. Chucky est un jouet. Il peut être n'importe où. Bienvenue chez Caslan Cars. Il faut qu'on l'arrête. Aidez-moi! Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fandriamatora Tanoara Julien zay tompona ndraikitra efa nivon'ny prekaisa ankady fotsy miarabanao tonga zao eto amin'ny plateauan'ny Cool TV fantanina apetrako amin'ny voalohany hoe inona no zava-baovao amin'ny entinareo avy amin'ny prekaisa ankady fotsy ao.
ny voalohan-tenanga maloha dia izay eto amin'ny prekaes akady fotsy a dia faly miarabantsika tsirairay avy isy tokantrano any ary dia miaraba ny rehetra tratry ny taona vaovao a dia mirary ny soa rehetra fahasalamana indrindrindra ary fahombiazana ho an'izay anano anatrika concours dia ny prekaes eto akady fotsy moa dia araky ny fahatrabeso maro dia manomana concours amin'ny fanjakana ny voalohany amin'izany a dia ny eny akatso aloha zany ny gestion économie ary ny sociologie reo zany zao dia anao concours amin'ny février ho avy zao ka nanomanana an'izany dia ray volana amin'ny prekaes ny gestion économie ary ny sociologie zany dia manomboka amin'ny 27 janvier zao zany a ny fidirana en prekaes akady fotsy ny faharoa dia ny agent pénitentiaire io zany a dia na lahy na vavy dia afaka manao agent pénitentiaire daholy raha manana BPC na CPE ka na vita service militaire ny lehilahy dia tokony irefy 2 mettre sy 1m65 zany ary ny vehivavy dia 2 mettre sy 1m60 ny concours amin'ny agent pénitentiaire io zany lahy sy vavy dia amin'ny 3 avril ho avy zao fa fidirana prekaes koa dia amin'ny 27 janvier amin'ny alatsinainy zany ny manarak'izay dia nen'ny greffier raha manana niveau bac ianao dia afaka manao greffier ihany koa lahy na vavy dia akoa zany ny magistrat administratif judiciaire ary financier mariana fa ministre tompona ndraika dia efa niteny fa 20 no raisina amin'ny magistrat judiciaire ary 10 kosa nen'ny magistrat administratif 10 nen'ny magistrat financier mariana ihany koa fa ny nanao économie sy nanao gestion dia afaka manao magistrat financier daholo fa tsy hoe ny juriste ihany akory fa ny matière ao zany a dia efa mahazatra anareo ihany a ny gestion de l'entreprise a ny économie a ny comptabilité générale sy ny sisa zany hoe moramora kokoa amin'ny zay nanao économie sy ny gestion akoatran'izay nanao droit ny manao magistrat financier dia ny manaraka koa zany a dia ny enam zany a dia manao koa zany zay zao dia ny inspecteur des impôts agent diplomatique ny administrateur civil ny administrateur des services financiers ny inspecteur de domaine ny inspecteur du travail ny commissaire en commerce reo enam reo zany dia manomboka koa amin'ny 27 janvier daholo na ny magistrat na ny greffier na le agent diplomatique ny agent pénitentiaire teo na ny eny akatso dia manomboka amin'ny 27 janvier daholo en prekaes akady fotsy manahoana kosa ary ny vokatra farany azonareo makasika ny le hoe fanadina mpanjakana io ny tao aminay zany tamin'ny farany teo zany akoatrany hoe zay fahazahoana major matetika dia 100% zato isanjato zany ny avocat tamin'ny 2019 farany teo zany mivoaka tao amin'ny prekaes akady fotsy inona reo mampiavaka anareo ny azahoanareo an'izay hoe zato isanjato zay tamin'ny farany teo inona tena mamy mampiavaka an'izany hoe prekaes akady fotsy ny mampiavaka ny prekaes ao akady fotsy dia anakiroa voalohany mpampianatra moa zany efa manatra kefa tena avo dia avo faharoa dia misy matière zay omena ny mpiadina aminay nefa tsy anadinana any amin'ny concours fa kosa mampisy chance be deabe amindrareo zany amin'ny fananana nylay fanadinam-panjakana satria concours io fa tsy examen ary misy koa raha matière hoe anankiray nefa mpampianatra anakiroa na telo ara no mampianatra an'le izy ohatra amin'izany ny français satria ny français moa zany dia ambany dia ambany ny fahatsapana ny fahaizantsika an'izany teny frantsay zany nefa français ihany koa no anadinana any amin'ny fanadinam-panjakana aiza voaiza tsara moa zany le hoe prekaes akady fotsy amin'ny akonany hoe akady fotsy ny prekaes akady fotsy dia ao akady fotsy ambanin'ny shell eo ampitan'ny pharmacie dia ambonin'ny hectare ary tena eo akaiky ny centre de santé manampisoa zay ny prekaes akady fotsy ny azahoana anareo ny telefôna dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50
012 05. Namarana antsika anazy ary afaka alefanao ary ve fanentanana ho ampitsikatsika. Fanentanana dia voalohany indrindra ireo zay nanao magistrat première vague, deuxième vague, troisième vague satria efa miditra quatrième vague zany zao ny magistrat amintsika 3 volana nanomanana izy io miaraka amin'ny greffier sy ny enamina satria ny culture générale zany zao dia misy thème maromaro vaovao zay tsy natao teo aloha io ny arakaraka ny contexte sy ny conjoncture misy eto amin'ny firenena sy any ivelany dia faharoa ny tenako no mampianatra ny liberté publique zany manomboka zao dia misy thème hafa koa zany ampiana ao anatin'izay zavatra zay ary ny fanantanana faharoa dia hoe tandremo sao vao fitaksika fa misy misoloky ny anaran'ny PRECAS any amin'ny faritra sy eto Antananarivo dia fisolokina tsotra zao fa tsisy afa-tsy anankiray ny PRECAS dia ao Ankady fotsy ka raha misy zavatra manalasala dia eny Ankady fotsy zany no le amin'ny momba ny PRECAS dia ao zany aveny indray mandeha ny eny Ankatso zany gestion ny économie sociologie dia manomboka amin'ny 27 janvier neny agent pénitentiaire dia neny greffier magistrat sy ny enamina dia manomboka amin'ny 27 janvier ho avy zao amin'ny alatsinainy ho avy zao zany izany. Ankasanao va enteto amin'ny sapana fampahalalam-baovao sy nitondra ireo vaovao avy amin'ny PRECAS Ankady fotsy ireo. Zay ny amin'iny fantsatra ny didim-pitondrana 7 sy 4 tsipika 7 sy 9 sy navoaka ministeran'ny fifandraisan-davitra ho fametrahana ny rafitra vaovao eo anivon'ny Artec taoriana ny fitoriana izay napetraky ny vondrony manam-pahaizana teny anivon'ny filan-kevim-panjakana. Yves Richard. Taorian'ny fitoriana napetraky ny vondrony manam-pahaizana ny groupement professionnel teny anivon'ny filan-kevim-panjakana. Miato ny didim-pitondrana 7 tsipika 4 sy 9 navoaka ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny fampivoarana ny atao arakajy-birindra ho fametrahana rafitra vaovao eo anivon'ny Artec na ny autorité de régulation des technologies des communications manoloana ny firoborobon'ny sehatra nomerika eto Madagasikara. Ilaina ny fanavaozana eo anivon'ity sampan-draharaha ity saingy teboka maro no mila jerena ahafahan'ny Artec mitana ny andraikiny araka ny tokony ho izy, indrindra ny fiarovana ny mpanjifa. Raha ny fanazavana, anova ny lalàna laharana 5 sy 4 tsipika 320 mifeny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Io didim-pitondrana laharana 7 tsipika 4 sy 9 io, izay mandidy ny fitantanana ny Artec ho an'ny sehatra tsy miankina. Ny fiaton'ny lalàna laharana 5 sy 4 tsipika 320 arak'izany dia mampiato avy hatrany ny fanindrina ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana sy ny tale jeneraly vaovao eo anivon'ny Artec na ny autorité de régulation des technologies des communications. Nanomboka androany ary haritra 3 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny CEA tamin'ity androany ity nibahana tamin'ny resaka organigramme ny lahadinika eo ihany koa ny adihevitra mahakasika ny fampitomboana na fampianana ny isan'ny mpiasa ny herinandro ho avy izao resaka kosa andiniana ny momba ny tedi-bola ampiasaina fanampanazavana. Ao ihany koa ny fandiniana ny fitsipika anatiny izay mifeha ny filan-kevitra munisipaly zany isan'ny mbola hodiniana ihany koa zay dia ny fisafidianana an'ireo mpikambana izay hitarika ireo voamira maro samihafa izay ho hita zany ato anatin'ny filan-kevitra munisipaly sy ihany koa fandrafetana ny hoe izavy ireo mpikambana izay andrafitra an'izany voamira samihafa ato anatin'ny filan-kevitra munisipaly izany ary farany dia misy ihany koa ny fandiniana ny fanomezana ny délégation de pouvoir na ny fanomezana fahefana feno ho an'ny fahefana-panatanteraka zany izay avy amin'ny filan-kevitra munisipaly ahafahana fahefana-panatanteraka zany manana tanteraka ny asany atsakany sy andavany io moa voarakitra ao anatin'ny lalàna. Fanafanana ny fanorenana tsy ara-dalàna ny vahaolana manoloana ny fiakaran'ny rano araka ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena tamin'ny alalan'ny fanadadiana izay nitototsain'ny agence capsule ny arahana tamin'ny Cool TV FM miantarandriana. Inona ny vahaolana tsisy ny rano miakatra intsony eto Antananarivo renivohitra rehefa fotoam-pahavaratra. Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule ny arahana tamin'ny Cool TV FM tamin'ny tsindray mitorakity ny fafitoko hatramin'ny 7 volana janoary 24 teo tamin'ny olom-pirenena 412 taona miakatra.
Ny ampahanibetsaka tamin'ireo nanontaniana na ny 70% namaly fa ny fanafoanana ny fanorenana tsy ara-dalàna ny vahaolana. Manaraka azy ny 20% nilaza fa tokony manorina tanàna vaovao ary ny 9% namaly fa ilaina hena ny isan'ny mponina. Raha ny tato anatin'ny andro maro tsy atahorana mpiakatra be loatra ny fiakaran-drano hatreto ny rotsakorana ny sesy teto Antananarivo. Raha araka ohatra ianao ka ohatra tamin'le 8 janvier iny tsy mitovy mihitsy satria tamin'ny 8 janvier iny zany tosaka le orana ao anaty fotoana fohy 75 mm ao anatin'ny adiny ray mahery kely fotsiny. Fa ity marina fa nilazay météo hoe mahatratra ny 80 mm le izy kanefa mijojo mandritry ny fotoana maro, zany hoe mandritry ny ray andro manontolo, ny ray alina manontolo. Nefa ny fotodrafitr'asantsika zany tonga dia efa manary azy tsy mijanona, manary an'le rano tsy mijanona, izay ny tsy isin'le hoe tondra-drano indrindra ataon'ny tanàna Antananarivo raha mihoatra tamin'iny 8 janvier iny. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny lamina mikasika ny fisotoman-drano eto andrenivohitra. Tsika dia miainga foana amin'ireo marodrefy izay napetrakantsika misy eo 20 eo nisany manodidina ny Antananarivo na any Andramasina, any Bevomanga dia misy an'ireny marodrefy ireny. Dia raha ohatra tsika zao aka ny ohatra hoe Nosy-Zato nakaiky atsika dia Nosy-Zato zany marodrefy eo zany raha amin'izao fotoana zao dia amin'ny 90 cm eo. Nefa ny Côte d'Alerte le tena atahorana zany any amin'ny 3 metra any. Hitanareo an'izany fa tsy dia tena napakatra ny rano loatra zany zao ranorana zao. Station de pompage zany raha orana kelikely ohatry zao le izy dia le anankiroa eny Nikaray ao Isotry dia Nikaray eny anaty hazo. Ireo no manary satria mantsy toerana ivo ny trohan'ireo ranorana ny amin'ny toerana ivo. Isan'ny miteraka ny fiakaran-drano matetika ankoatr'izay araka ny fanadihadiana, ny fako manentsina ny lakan-drano samihafa, eo ihany koa ny fitombon'ny mponina izay tsy mifanaraka intsony amin'ny fotodrafitra samy misy. Ny makasika ny lalam-piofanana ho amin'ny asa fandrefesatany eto Madagasikara indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana fantara ho amin'ity androany ity. Mbola malalaka io sehatra io raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilava. Ankehitriny manomboka amin'ny lycée technique et professionnel no efa misy sampana topo na ny sampana fandrefesan-tany. Any amin'ny lycée technique zany amin'izao fotoana izao dia efa misy ny reny atao hoe lycée technique professionnel izay sampana topo. Tahak'izay ihany koa eny anivon'ny école zay any Matasomo izay lazany hoe lycée technique professionnel ihany koa zay mamoaka ny reny atao hoe BTS reny zany efa misy mpianatra zay mikasika ny resaka topo ihany koa any. Manarak'izay dia eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa moa zay eny amin'ny polytechnique misy atao hoe sampana topographie ihany koa any zay azahoana ny diplôme ingénieura. Dia rehefa vita ny ingénieura zay dia manao concours indray ireo manana atao hoe diplôme d'ingénieur géomètre topographe zany na zay mitovy len tamin'izany dia afaka indray manao concours hiditra eny amin'ny ENAM zay misampana IST moa ny filazana azy na ingénieur des services topographiques. Rehefa vita zay rehefa tonga moa ny atao hoe fahavitany concours ENAM dia mianatra roa taona ireo mpianatra ireo dia miditra avy aty amin'ny sampana ny fandrefesatany. Malalaka ny filière topographique eto Madagasikara. Antony nataon'ireo tanora ambaninjavatra io fandrefesantany io, natao ho an'ny sampana rehetra nefa ny asa fandrefesantany. Ary amin'izay sehatra iasana amin'ny sehatra rehetrarehetra zay dia mbola malalaka dia malalaka ny atao hoe filière zany topographique eto Madagasikara, ary zay no mampiazakazaka zany amin'izao fotoana izao ny tanora satria tany am-boalohany dia somary nitsiniavon'ny tanora ny
asa fandrefesatany fa amin'izao fotoana izao zany dia hiasaka sany tanora mihitsy ny asa fandrefesatany satria mbola malalaka ny toerana misehatry ny asa rehetra manontolo na hoe anangana trano ohatra dia tsy maintsy ny asa fandrefesatany iny tsy maintsy mandeha aloha raha anao barazy atsika dia tsy maintsy ny asa fandrefesatany mandeha aloha raha anao lalana atsika dia ny asa fandrefesatany tsy maintsy mandeha aloha raha anao addiction d'eau tsika dia ny asa fandrefesatany zany hoe ny asa fandrefesatany zany dia ilaina amin'ny branche rehetrarehetra io fa tsy hoe kory hoe tokana ihany ngamba iarahantsika mafantatra fa ny asa fandrefesatany ihany koa dia tsy maintsy ilaina aloha raha ikirakira tany ianao dia izay vao afaka manaraka ny procédure rehetrarehetra zany hoe ny asa fandrefesatany zany dia anisan'ny zavatra anankiray ilaina alohan'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra. Any amin'ny lycée teknika araka izany no efa omanina ireo ankizy na tanora maniry ny asa sy antsehatra eo amin'ny asa fandrefesan-tany. Ny asa fandrefesan-tany izay mila fahaizana sy traikefa manokana. Mitohy ny fanentanana ataony eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo amin'ny fanalana ireo monina eny amin'ny faritra atahorana sy ny fiotsahan'ny tany. Osokafana ny stade gouvernement Masina andraisana ireo mponina tsy maintsy afindra toerana raha ny fanazavana azo fanedina. Betsaka amin'ireo olona monina eny amin'ny faritra atahorana isian'ny fiotsahan'ny tany no efa niala tamin'izany toerana izany tao aorian'ny fametrahana ireo marika mena teny an-toerana raha ny voalazany teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo. Na eo azy izany, misy hatrany ireo mbola mitsanona amin'ireny toerana ireny. Vokatr'izany, mitohy ny asa fanentanana nataon'ireo tompon'andraikitra ho an'ireo mponina mitsanona eny amin'ireny toerana ireny. Fahitantsika ihany ngamba reny communication be fanatao reny mikasika ny toerana rehetrarehetra atahorana hiotsaka iny. Hatramin'izao moa zany betsaka nefa niala ary izay zany mifandray matetika amin'ny zareo météo zany amin'ny évolution dia ny orana zany satria mois de janvier ty hoe be da be le précipitation zany dia sady manao porte à porte zay amin'izao sensibiliser ny olona zay tokony ala. Nanapa-kevitra ny teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo miaraka amin'ny commune n'Antananarivo ny hanokatra ny stade gouvernement Masina ho fandraisana ireo mponina eny amin'ireo toerana atahorana sy ny fiotsahan'ny tany raha mbola mitohy ny rotsakorana. Atao amin'ny commune zay misokafana zany mihitsy amin'ny stade gouver andraisana an'izay olona zay tena tsy maintsy tokony ala zany raha ohatra ka tena mbola mitohy foana orana io zany fa tsy azo avela ho faty ireo zany le olona na atao hoe sitrapony ary mijanona eo tsy anjara amin'ny fanjakana mamela olona hiaran-doza ohatr'izay zany fa tsy maintsy mandray mesure zany amorinana. Araha masatrany ireo faritra atahorana sy ny fiotsahan'ny tany ary isy ny fanalana ireo olona tandinin-doza monina amin'ireo toerana ireo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola mahasarika olona ny hani-masaka eny amoron-dalana na tsy mandeha araka ny filazan'ireo mpivarotra aza ny tsena lany avokoa izy ireny amin'ny ankapobeny fanedina. Manitona ny olona ny sakafo masaka eny amoron-dalana, mora ny vidiny, takatry ny besin'ny maro. Mividy sy manjifa izany avokoa ny karazan'olona rehetra. Araka ny fanadihadiana natao amin'izao vanim-potoana avy orana izao, ny sakafo mafana toy ny vary aman'anana, lasopy, kafe no be mpividy. Manodidina ny 4 kilaosy sasany isan'andro ny ena lan'ny mpivarotra vary aman'anana iray na amin'ny tany iny, ary manodidina ny 3 isan'andro ny atody. Masaka moa zany dia tsy dia mandeha mandeha adana iny sasany misy misalasala sasany le loka manko nenay zany misy karazan-droa dia sasany misy ty sasany ty. Vary aman'anana zao no tena mampazoto anazy. Sopy hanina zao 900 dia 6 000 lasopy atody. Vary aman'anana dia 100 miaraka amin'ny laoka. Tena aloha zao dia ohatrany mahavita any amin'ny tanao zany vidy atody anay any amin'ny 30 any atody vidinay lany daholo zay. Vary aman'anana isanay amin'ny laoka. Isany laoka io dia isan'ny laoka dia arakaraka isainy laoka ihany ny lao avy eo dia raha vonany laoka na mivary dia ohatr'izay mitovy ihany. Na izany aza ny ena ny mpividy raha ny fanazavany. Antony iray mahatonga izany tsy fahampiany fa efa mividin'ny olona
misy ihany koa ireo misalasala amin'ny laoka indrindra ireo mitandrana fady noho ny fiaviana na ny fivavahana ankoatr'izay takiany mpanjifa amin'izao vanim-potoana mampirongatra ny areti-kibo sy ny fisiny ny fanampozinana ara-tsakafo izao ny fahadiovana. Totosa omaly tao Leclerc Egypte ny atsapaka fizarana vondrona aty amin'ny faritra Afrika amin'ny fifanintsanana mondial 2022 iray vondrona amin'ny Bahreïn Madagascar araka izany Benin, Tanzanie ary RD Congo. Yves Richard. Omaly no tontosa tao Leclerc Egypte ny antsapaka momba ny vondrona sy ireo ekipa iray tarika amin'ny Bahreïn Madagascar aty Afrika amin'ny fifanintsanana amin'ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra na ny mondial 2022 izay ho tanterahana ny Qatar. Fantatra taorian'izay fa ao amin'ny vondrona G no misy ny ekipa pirenena malagasy hifanandrina ny Bahreïn amin'izany Benin, Tanzanie sy ny RDC na ny Repoblika Demokratika ny Congo. Ambony erdika ho an'ny Bahreïn Madagascar raha io vokatry ny antsapaka io no jerena. Isan'ny efa nomitsahy ny Bahreïn Madagascar teo amin'ny ampavalin-dalana ny adiana ny tompon-daka ny Afrika farany teo ohatra ry zareo RDC. Eo ihany koa i Tanzanie sy ny Benin izay azo resen'ny ekipa pirenena malagasy tsara. Raha ny fandaharan-dalao ny fifanintsanana ny 9 hatramin'ny faha 1 Oktobra 2022 no anatanterahana ny andro voalohany. Ny 13 hatramin'ny 15 Novambra no hiatrika ny andro faharoa ireo ekipa isam-bondrona. Ny andro fahatelo sy fahaefatra ho tanterahana ny 20 hatramin'ny faha-30 ny volana Martsa 2022. Ny andro fahadimy ataony 3 hatramin'ny 5 Septambra 2022 ary faran'ny andro fahaenina ny 9 hatramin'ny 12 Oktobra ny taona ho avy izao. Itony fifanintsanana ao arian'izay ka hiatrika ny lalao sakana ho tanterahana ny fahavalo hatramin'ny faha-19 Novambra 2022. Ireo ekipa voalohany isam-bondrona ka izay 5 voalohany no isolitena ny Afrika amin'ny mondial 2022 any Qatar. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 7 no maty ary mihoatra ny 700 no mitondra ny coronavirus any Chine mbola tsy nahitana fanafana izany hatreto fanadina. Tafiakatra 7 no maty ankehitriny ary mihoatra ny 700 ireo mitondra ny coronavirus any Chine. Mianakaingana ny valana aretina amin'izao fotoana ary atahorany hiparitaka ivelan'ny Chine raha tsy misy fandraisana fepetra entitra. Tsy maintsy namafisina ny fitiliana sy ny fandraisana hafanana eny anivon'ny serana ny mpiara-manidina sy ireo toerana ifamezivezen'ny mponina any Chine manoloana io. Natokany toerana avy hatrany ihany koa ireo olona ina na ahitana soritra aretina momba ny coronavirus. Namafisina torak'izay ihany koa ny fanentanana ny mponina hanao tapimbava sy hanaraka ny toromarika hisorohana ny fifindrany. Tokony hiara-entana amin'ny fisorohana ny fianako ny coronavirus arak'izany ny rehetra, hoy ny tompon'andraikitra ny fahasalamam-bahoaka ny Chine. Noho ny coronavirus mora mifindra anaty ny fotoana aingana. Manomboka mifantoka amin'ny fikarohana momba ny coronavirus ny fomba hiadiana azy avokoa arak'izany. Ireo fireneny dehibe toy ny La Frantsa taorian'ny tranga nampidirana olona iray teny anivon'ny hopitaly tany Etazonia. Hatreto, tsy mbola fantatra mazava ny momba ny coronavirus raha ny fikarohana samihafa. Ny sirasina ny syndrome respiratoire aigu sévère ny forona ny taona 2022 ary namoizany ain'olona 700 no mitovy azy. Tsy mbola misy arak'izany ny vaksiny fanevitry ny coronavirus. Ankoatra ny fitiliana, misy ny fitsaboana saingo andreo tranga tsy mbola atahorana. Un protocole de soins fonctionne dans les cas les moins sévères. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara tokoa.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.